katrokany amin'ny valora riva manatra ny araba indray tompolasa tompoko vavy ary ampanajana tanteraka no anasananao anjoetra farany ny fampalalamba vao amin'ny malagasy eto amin'ny fahita lavitra ma TV ny fanambarana izay nataon'ireo tompona aina manjery makasika ny lesoka misy eo amin'izay tontolo ny aina manjery amin'izao fotoana izao zay no isany hoentina amintsika eo ihany koa ny fanohikevitra maro samihafa makasika ny fitakiana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara na ny Îles Éparses no afantarantsika azy lafim-baovao eo anivo ny anteny mera-pirenena nazahoanako ihany koa ka dia hoentina aminao izany nanao fanambarana teny amin'ny Bisakorondrano androany maraina ireo tompona aina manjery tsy miankana eto Andrenivohitra eo ihany koa ary nanampitosika azy ireo ny avy any amin'ny faritra ny tsy fisian'ny fangaraharaana amin'ny fanomezan-dalana eo amin'izany sehatra ny aina manjery tsy miankina izany ary ihany koa ny tsy fisian'ny fifampiresahana amin'ny fametrahana ny televiziona numerika na ny TNT no fantarantsika azy no votoatiny izany fanambarana izany toy izao ny akon'izay. Teboka roa no navotry ny tompona aina manjery eto Andrenivohitra androany nandritra ny fanambarana niaraka natao teny amin'ny Bisakorondrano. Nisy fampian'ny fangaraharaana eo amin'ny fanomezana fahazon-dalana ikirakira aina manjery ary koa ny tsy fampian'ny fampidiniana eo amin'ny fametrahana ny televiziona numerika na ny TNT no anisany navotra tamin'ity fanambarana ity. Lafin-zavatra roa goavana ary mila vahaolana aingana no nodiniana tamin'izany izay mahakasika akaiky ity tontolo ity. Voalohany amin'izany mahakasika ny fanomezana fahazon-dalana na lisansy ampiasa aina manjery. Ny antony hita sy tsapa amin'izao fotoana izao ny tsy fanajana ny lalàna velona ataon'ny tompona ndraiky fanjakana masana izany. Tsy aivina mantsy fa nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany notariny dia nanapa-kevitra ny filoham-pirenena fa mbola nahato avokoa ny fanomezana fahazon-dalana anisan'izany ny eo amin'ny sehatry ny aina manjery. Hatreto tsy mbola nisy fiovana io. Tsaroana ihany koa anefa ny nampitsara ny fanjakana fahazon-dalana 20 nomena tamin'ny 20 azafady nomena tamin'ny 14 etsy andaniny kanefa etsy ankilany ny nanomezany fahazon-dalana iray no ny antony raharaham-bahoaka na service public tamin'ity taona 2014 ity. Tsara ny manamarika fa ny fahazon-dalana dia amin'ny alalan'ny tolobidy reriany no azoana azy. Tsy azo atao hoditsita ihany koa ny goragora amin'ny fikarakarana ny fanomezan-dalana ampiasa aina manjery eto Antananarivo ankehitriny. Ahina noho izany ny mety hitariny ity fomba fiasa tsy manaraka ny fenitra sy ny lalàna mifehy ity any amin'ny faritra ka hitarika ny fifankazahoana sy korontana eo amin'ny tontolo ny aina manjery tsy miankina. Mety afara ny fahamarona diso tafahoatra ny aina manjery hiforona mantsy izany. Ankoatr'izay dia mbola olana mipetraka ny resaka fandoavan-ketra. Tsikaritra mantsy ny fisiany tsy fitoviana na ny fanavakavahana mihitsy aza eo amin'ny samy aina manjery ara-barotra mahakasika ny aba aloha amin'ny resaka dokam-barotra izay mety hiteraka lomolony eto amin'ity tontolo ity. Tsy adino ny mahakasika ny fahazon-dalana manokana omena ny aina manjery izay mampametra-panontaniana. Antony ny tsy fisiany mangarahara sy ny fampitam-baovao mazava mahakasika azy ity. Manginy fotsiny tsy fanajana ny fombafomba amin'ny fametrahana sy ny fanokafana aina manjery ampiasaina ho an'ny vahoaka. Teboka faharoa voaresaka ny fivadiana makany amin'ny televizion numérique terrestre na TNT. Asiana tsindrim-pe manokana ny fomba fiasan'ny tompona ndraiky mpanjakana misahana azy ity. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny firesahana nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana tamin'ireo mpitantana aina manjery ny fanomanana ny fidiran'izany. Tsy azo adino anefa fa 9 volana sisa izany hoe ny volana tsona 5/12 no fanombohan'ny TNT. Tsy vitan'izany fa zara raha misy ny fanazavana omen'ny fanjakana. Mipetraka noho izany ny AIA amin'ny tena firosoana makany amin'ny fametrahana ny TNT, indrindra ny momba ny fepetra amin'ny fanodinana azy ataon'ny Star Times. Ity farany mantsy no orinasa tokana manaparitaka ny fandaharana
ireo hainao manjery malagasy rehetra. Raha ny zavatra hitranga izany mantsy manoloana ity fanjakana tokany start-time izay ity dia voatery anao fandaniana miompampana vao afaka hiasa araka ny tokony ho izy. Ny resaka fiarovana ny hainao manjery malagasy sy ny antoka manodidina ity fidirana amin'ny TNT ity anefa tsy mazava, tahaka izany koa ny amin'ny mpanaraka fandaharana. Noho ireo teboka ireo dia mangataka ny sy ny fionana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ireto tompona hainao manjery tsy miankina ireto, indrindra koa amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonary Mampianina, ahafahana indrindra miara-mariparitra ny moavon'izany hainao manjery izany. Gouvernement Congo ny start-time zay nandroany tao amin'ny firenena io satria tsy mety aminy. Tsika moa zany zao mbola andeha ifampiresaka. Sarotra aminay tonga dia hoe teny na moka zavatra enjana be fa ifampiresaka moa zay mpanjakana sy izay olona mety faloliloly ao anatin'ity zavatra. Raha ny nambaran'ireo tompona hainao manjery ireo dia manana sosokevitra izy ireo amin'izay fanatsarana ny tontolon'ny hainao manjery eto Madagasikara izay, indrindra ny fametrahana ny radio sy ny televiziona numerika.